Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia ho fampiroboroboana ny fampianarana teknika sy fampiofanana arak'asa. Apetraka ao Ambilobe ny centre de formation référence ahafahan'ireo tanora mahazo fiofanana. Io no songadana nandritra ny fandalovan'ny ministra tompon'andraikitra tany Diego Gaidon Andriatsilavo. Misy 727 ireo mpiofana informatika maimai-pona atao amin'ny fokotany Grand-Pavois no notolorana ny taratasy fanamariana ny fahavitany izany. Nanome tokony hitady lalana ho an'ireo tanora ireo ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa nandritra ny lanonana ny tanterahany. En tant que ministre amindray io mitady vaolana, mitady lalana matafaboaka lalana. Tsy vitane mizara attestation fotsiny na certificat na diplôme. Fa zany tokony mahita solution ahitany vahoaka jeunesse jeune Antsiranana mahita asa. Misy 40 ihany koa ireo mpampianatra eo anivon'ny fitalavam-paritry ny teknika sy ny fampiofanana arak'asa notolorana taratasy fifanarahana arak'asa izay voaray ho mpiasam-panjakana tamin'ity taona 2024 ity. Ivoaka ny volana janoary 2024 ny 2010 ambiny izay nahitana tsy fahatomombanana teo amin'ny fikarakarana ny antota taratasy. Miady mafy ary nataoko zany voanjo alohan'ny fety. Miboaka zo ka tanteraka. Tsy ka jiaby na vita tsy vitako zazareky. Fa raha roe nataoko promesse taminareo teto zany nandalo teto tamin'ny mois de septembre tsy maintsy atao alohan'ny ECD ndraiky vacataire. Mission re zegny mbola vitako. Raha hafa ndray réhabilitation tanànatsika tafidiko 2022. Itondrainga avao amin'ny fanatanterahana ny asa andavanandro, ampirisika ireo mpampianatra amin'ny fanatrarana ny tanjona napetraky ny fitondram-panjakana, amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana ito Madagasikara, ny fahazoany ireto mpampianatra ireto izao fifanarahana arak'asa izao. Ankoatra ny fanavaozana ny efitrano fianarana, izay atomboka ny taona 2024, azo centre de formation référence, izay atao ao amin'ny distrikta Ambilobe ihany koa ny faritra Diana, raha ny nambara ny ministra tompon'andraikitra.